tsika riavako malala ny tokantrano any ty alakamisy fa 7 ny volana May ity ny boky ny mika mpaminany toko fa 3:5 ka hatramin'ny 9 no mofinainantsika anio. Mika toko fa 3:5 ka hatramin'ny 9 fakitsika anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny mpaminany zay mampania sy ny oloko, dia ireo izay manaikitra amin'ny nefa mitovy fiadanana, ary zay tsy mahay ny hanina eo am-bavany kosa dia iantsony anaovany ady masina. Koa izany no isin'ny alina amin'ireo ka tsy hisy fahitana, ary maizina aminareo ka tsy hisy fankatovana, fa ilentika tsy hanazava ny mpaminany ny masoandro, ary maizina amin'ny andro. Dia omenatra ny mpahita, ary angahiay ny mpanao fankatovana, eny itampom-bava koa izy rehetra satria tsy misy valiny avy amin'Andriamanitra. Fa izaho kosa dia feno hery, dia ny fanahin'i Jehovah mba amin'ny rariny sy ny fahirizana, mba hanambarany Jakoba ny heliny sy amin'ny Israely ny fahotany. Ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Imika riavako malala no maminany eto ary miresaka momba ny toe-javatra izay mampangina an'Andriamanitra eo anivon'ny firenena na ny fiangonana na amin'ny tany izay iantsona anarany mihitsy aza. Raha toa ka nanorina ny fiangonana Jesosy riavako malala naneraka ny fiangonana ity amin'izao tontolo izao, dia telo na efatra andraikitry ny fiangonana. Ny voalohany andraikitry ny fiangonana, dia eo fiangonana io dia tsy ilay vatan-trano akory fa isika mpino. Ny andraikitry isika mpino zany izay mandrafitra ny atsy hoe fiangonana, dia ny voalohany indrindra dia ity riavako malala, ny fiangonana dia mpisorona na manao ny asa mpisorona ny maromarona kokoa. Ino no atao asa mpisorona ny fiangonana? Ny asa mpisorona ny fiangonana dia ny fiangonana mivavaka ho an'ny fiarahamonina, mivavaka ho an'izao tontolo izao. Ny fiangonana dia manana adidy izay ny mpino rehetra zany dia manana adidy izay hitrotro am-bavaka sy handoalika ho an'izao tontolo izao, tsy ho an'ny tenany ihany, fa ny tenany mpino sy ny fiainan'ny mpino sy ny fiangonana dia iny ifetohan'Andriamanitra. Fa ny mpino kosa dia tokony hanana fiainam-panahy hitodika amin'Andriamanitra ho an'ny hafa, ho an'izao tontolo izao. Fa ny faharoa andraikitry ny fiangonana dia izao riavako malala, manao ny andraikitry ny mpaminany izy. Ny fiangonana dia manao ny andraikitry ny mpaminany, izany hoe ny fiangonana dia mpitondra ny tenin'Andriamanitra, mitory ny fahazavan'i Jesosy Kristy Tompo, mitory ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoan'i Jesosy Kristy Tompo, ka milaza ny afatr'Andriamanitra. Ny mpaminany dia natao hitondra teny, ilaza ny afatr'Andriamanitra mba hahatonga ny fiarahamonina tsy ho very, hahatonga izao tontolo izao hitodika amin'Andriamanitra. Dia manana adidy ny fiangonana, satria ny fitarihin'ny fanahy masina na ny fiangonana dia manana adidy ny fiangonana hijoro na amin'ny mora na amin'ny sarotra hitory ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny adidy fahatelon'ny fiangonana riavako malala dia izy izay fitaovana solitenan'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao ka mitaiza sy manabe, manome fampianarana, manao asa soa, mitsabo ny marary, manasitrana, mijery ireo kamboty, ireo mpitondra tena, manao zay fijorona vavolombelona takin'ny tompo amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra azy. Manome fanomezam-pahasoavana maro samihafa amin'ny fanaovana asa soa sy ny fijorona vavolombelona ny fiangonana ny tompo. No zany dia amin'ny fiangonana zay, amin'ny fiarahamonina zay misy ny fiangonana, dia adidin'ny fiangonana amin'izay faritra takatry ny tanana sy ny manodidina azy, ary hatrany amin'ny farantany aza moa nitoriana vilazantsara no anatanterahany fiangonana zany asa soa zany. Mampianatra izy, manao asa soa izy, ary mampiolona izy, mampifankatia izy. Dia amin'ity faminany mika ity ara raha toa ka mipetraka hoe amin'ny amaritantsika protestanta aza ankehitriny ny hoe ny fiangonana ny mpaminany, dia mampieritreritra riavako malala, satria efa tsy dia mahita amin'ny endrika tahaka ny andro mika mpaminany intsony hoe misy mpaminany tokana manokana tahaka ny mika eo anivon'ny fiarahamonina hoe
tahakany tamin'ny andro ny testamenta taloha hoe olona anankiray no nomenany fanahy masina fa nyrehetra kosa ampiaino fa ny fiangonana mihitsy ilay fiombonana ilay ny mpaminany ary de hita ny avako malala fa raha mpaminany ny fiangonana de tena misy toetra takian'Andriamanitra mihitsy amin'ny fiangonana mpaminany eto amin'izao tontolo zao. De hoy izy manao hoe izao no lazain'i Jehova amin'ny mpaminany izay mampaniesi ny oloko de ireo izay manaikitra amin'ny nifiny nefa mitovy fiadanana ary zay tsy manisy hanina eo ambavany kosa de intsony anaovany ady masina. Zany hoe mika zany travako malala de mamperitreritra ny fiangonana mamperitreritra ny fiangonana mamperitreritra ny mpino tsirairay avy mirafitra ho fiangonana. Io tsy misy zany hoe ny mpaminany de ny diakona na ny mpaminany de ny pretra na ny mpaminany de pastera na ny mpaminany de ny mpiandry fa isika mianakavy no mpaminany mahafiangonana atsika. De itsika rehetra zany de amperitrerety mihitsy avako malala am'izay mahampaminany itsika izay. Vitatsika ve ny faminaniana izay asain'ny tompo ataotsika. Zany hoe la asa faharoa lehibe le mitondra ny tenin'Andriamanitra. Vitatsika ve zany asa zany. De hoy ny filazan'ny mika hoe tena mety ho mangina mihitsy ny mpaminany. Zany hoe mety ho mangina ny fiangonana. Rovina ny fiangonana mangina rehefa ohatra ka ny fiangonana amin'ny andin'ny fahatimy io ny fiangonana de tsy mitovy mazava ny tenin'Andriamanitra. Ny mpino tsy miaina ny tenin'Andriamanitra. Ny fiangonana de indraindray lasa mirona ao anatin'ny tsy fahamarinana mihitsy koa aza. Teneny moa eto manao hoe manaikitra amin'ny nifiny nefa mitovy fiadarana. Zany hoe ilay fiangonana amin'ny fotoana io de fiangonana izay miandany fotsiny amin'ny mpanan-karena izay misy ny asoasony de anona ny fiadanana izay mahantra kosa ka tsy manakatolotra azy de etsony ady masina ho ny filazany mika. Manahoana ny fiangonana amin'izao taonjato enantsika izao ry havako malala. Manahoana ny fiangonana amin'izao taonjato enantsika izao manahoana isika mpino 4 taona teo aoriana mamerenan'ny Kristy ny fiangonana manahoana ny fiainantsika mpino. Tsy manosika atsika ifampijery ka ifampitsara zany faminaniany mika zany fa manosika atsika rehetra kosa miara-mibanjina ny tanjona anankiray maha isika atsika. Tsy mitaona atsika mihitsy eto mika hijery ny namantsika na ifampijery atsika fa mitaona atsika ty faminaniany mika ty hibanjina ny tanjona iomboana atsika de ny fitoriana ny filazantsara. Raha toa ka mitaona atsika ifampijery fotsiny mika eto de ifampitsara tsika hoe ianona ny tena tsy manao an'izany ianona zany raha anona fiangonana zao zany fiangonana riananona ny tena manao an'izany ry olo ry zany tsy zay ny tiany mika tenenina eto. Mika tsy mitaona atsika ifampijery ka ifampitsara fa mitaona atsika hiara-mibanjina ny tanjona iombonana de ninona ny fitoriana ny filazantsara. Vita ny mpino rehetra ve njarina sen'Andriamanitra ny tanterahiny fa raha tsy miaina an'izany ny mpino raha tsy mibanjina izany antom-pisiny zany izy amin'ny mampaminany azy de io faminaniny mika hoe tsy mahagaga mangina ny mpaminany tsy manakolazaina itsony ny mpaminany ary tsy manazava ny mpaminany tsony tahaky ny aizina aza ho hitan'ny mpaminany hoy filazany mika. Zany rehavako malala tsy ilay zavatra ataotsika hoe ny zava-dehibe tsy hoe nisy ny alina eo amin'ny mpaminany na ny letika tsy arazava amin'ny mpaminany masoandro tsy zay fa ny tiany mika eo atsika de zao hoe mampametra-panontaniana atsika mpino tena iaina atsika mpino tokoa ve ny mahampaminany atsika eto anivon'ny firenena. Voalaza atsika fiangonana ve voalaza atsika ve ny sitrapon'Andriamanitra ary rehefa miteny hoe fiangonana de aza mieritreritra hoe le fiangonana rafitra zany rehavako malala zay eo fa isika menakavy mihitsy isika rehetra mihitsy movy tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisitsika movy amin'izay iainantsika tsirairay avy vitatsika ny miaina ny mahafiangonana mpaminany. Rehavako malala ampandiny tenatsika menakavy zao faminaniny mika izao fa hoy imika manao hoe izaho de feno hery de ny fanahin'i Jehova. Raha toa rehavako malala marefo ny fiangonana atr'indraindray noho ny toejahatra maro samihafa de tsy mahatsoro
de ny any voza ny fiangonana hery de ny fanahin'Andriamanitra. Raha vao miataka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiangonana de kely hery izy ry havako malala. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra ihany no mahatonga ny fiangonana mahery. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra mahatonga azy mahatsiaro ny fitariany fanan'Andriamanitra. Ny herin'ny fanahy masina mahatonga ny fiangonana mijoro fahavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina ka hijoroany ho mpamina ny marina. Faharoa avako malala hoy ny filazany izay ampaminany any mika ampaminany any eto manao hoe iny tapimbavako izy rehetra satria tsy misy valiny avy amin'Andriamanitra. Itsika hoe ny andraikitra faharoa ny fiangonana de mpisorona izy. Ary misy fotoana zany ny mpisorona satria ny mpisorona no ataontsika hoe manao ny vavaka, mitrotro ambavaka asan'ny fiangonana zany. De hoe ny filazan'ny mikazo manao hoe tena misy fotoana tsy mahazo valim-bavaka amin'ny fiangonana. Nahoana? Rehefa tsy miaina ny tenin'Andriamanitra izy, rehefa tsy mitoetra tsara amin'ilay andraikitra nasain'ny tompo tanterahan'ny fiangonana. Reto zavatra roa reto ry havako malala no ambarany mika ampaminany atao mpamaranana ka peritreretana tsara antsika kristianina. De zao ry havako malala amin'ny tiavatry mikity ka tsy tokony adinoana de izao ny fiangonana de tsy afakory fa ny Israely, ary ny fiangonana de zasy ianao. No zany de izao ry havako malala tokony manana adidy ianao, mametra-panotaninany hoe zavy Andriamanitra tena fiasana teo am-pelantananao ny toron'ny filazantsara sy ny vavaka ho an'ny hafa. Indraindray mameno ny vavaka ataontsika ry havako malala de indraindray vavaka ho an'ny tenantsika ihany. Indray maka tao anatina fikabana kely anankiray de tao anatina sampana zany de nitaona ny kristianina hoe andaotsika hivavaka. Tamin'izay fotoan'izay nisy fahasahiranana be ny kristianina vitsenisa tany Bangladesh. De hoy lay tarika lay voamerany mpanato anatin'ilay sampana kely anankiray. Alina ozy izy nahita tamin'ny fahitalavitra fa tena mampalahelo be mahazo ireo kristianina vitsenisa tamin'ny Bangladesh ka andaotsika mba hivavaka ho azy reny. De namaly le olona anankiray ny teny anao hoe kanety Madagasikara ary tsy tianaovana azy ny fahasahiranana ny fahantrano ka ninona mbola nakatra ny vavaka ho an'ny trotro mivavaka ho an'ireo kristianina amin'ny Bangladesh. Ndraindray havako malala ataontsika hoe adinontsika lay lafiny hoe ny kristianina eran'izao tontolo izao de raha iaina. Ny fiangonana de tenan'ny kristiana, ny fiangonana tokana ange, ny tenan'ny Kristy tokana. Tsy voazarazary Kristy fa iray ihany. Ny tafitrano misy antsika samy manany azy. Misy katolika, protestanta, luterana sy ny sisa, anglikana. Misy any Frantsa, misy any Senegal, misy any Italia sy ny sisa rehetra. Fa izao eo anatren'Andriamanitra de mirafitra ho tena iray ihany isika. No zany raha marary ny amin'ny Bangladesh fa vo entsika de marary koa ny aty Madagasikara. No zany afaka malala tsy tokony ho adononao fa ianao de mandrafitra ny atao hoe tenan'ny Kristy ka manana adidy iaina ny fahamasinana sy hitrotro ambavaka. De ndraindray adino zay avako malala aza donona ary fa raha miteny hoe mpaminany de ianao zay ny tsirairay zay itsika ao anatin'ny fiangonana zay isika tariny fanan'Andriamanitra. Ary raha miteny hoe mpaminany de tsy voatery ho tahaka an'Isaia mpaminany Jeremia mpaminany fa lay fiainana ny tenin'Andriamanitra, lay fahampahafantarana ny tenin'Andriamanitra, lay fitondrana fahazavan-tsaina amin'ny fitariany fanahy masina ny amin'izay tokony atao zay mampaminany. Vitatsika ve zany ry havako? Fa ny faharoa ry havako malala zay tsy tokony adonona de ny fanairana anao kristianina, fanairana anao mpino, hanambara hamanko-patsilana, hitaiza ny fiarahamonina. Tsy iray tsy kombakomba amin'ny fiarahamonina amin'ny tsy mety natao, tsy zany ny fiangonana fa hoy mika manao hoe hanambara ny Jakobany elony sy ny Israely ny fahotana. Ndraindray vokatry ny fijoroana ry havako malala de mitondra mafy ny fiangonana. Itsika nandray tsy zakan'ny olona ny tenenina amin'izao andro ankehitriny zao. Ny olona ankehitriny de tsy mataty tenenina, tsy mahazaka anarina, tsy mahazaka itsy. Ary zay nandray no tsy hitiavan'ny fiangonana. Hoy zay be moralinareo andradray aza ny mitranga de zao rehefa teneninao izy de
de nitoetranao ndray niterenika anareo fiangonana koa raha mba izao ary netinareo ary mitoetra anareo fiangonana mba mitenitenanay fa zao nareo fiangonana zany no mety toetran'ny olona kehitriny ry afako malala ka mahatonga ny fiangonana ndraindray tsy samyjorotsony na ndraindray tsy mahatentsony satria ny olona kehitriny ko ny fiarahamonina kehitriny ko tsy mety manaiky ny fahotana ary mafy fo de ampahirezana ny fiangonana zany ry afako malala fa ndraindray itsika kristianina mijoro miezaka mijoro fa mafy ny fijoroana mafy ny zavatra trehatsika ary zay no tokony ilana ny fiangonana ao mitokana amin'ny vavaka ry afako malala de tompamarana anary de mampahiry anao ry kristianina miombona ao anatin'ny fiangonana vitanao zany asa faminaniny zany vitanao zany asa mpisorona fitrotrona mbavaka zany rehefa miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ianao rehefa mifankaty tsara ka miombonaina ny fiangonana miara mitondra ny azo fijalian'i Kristy miara miondrika eo ny azo fijalian'i Kristy ary mangataka ny herim-panahy mitoro ny filazantsara ary nyfatelo ry afako malala vitan'ny fiangonana zany raha mandiny tena isan'andro izy o Martin Luther tamin'ny fiangonana na reo mpino isika fiangonana dia izao manota isan'andro isika kanefa isan'andro koa tsika no mibebaka isan'andro ary amarinina isan'andro itsika no manota fa isan'andro koa tsika no tsy maintsy mibebaka ary isan'andro koa nefitsika no amarininy tompo de ho fiangonana velona ny isika ry afako malala isika mpino aninivo ny fiarahamonina ho mpaminany hitory ny filazantsara ary hoenon'Andriamanitra vavaka sika tompo misotranao zahay no ity ofinaina ity zahay manaitra anay mpino miombona ao anatin'ny fiangonana tsy hovariana tsy andeha amin'ny fahazarana amin'ny fanompona fa mametra-panontaniana ny amin'ny izay tena antom-pisinay ka mibanjina ny tanjona sy ny antom-pisin'ny fiangonana ny antom-pisinay ao anatin'ny fiangonana misy anay mitoro ny teninao sy mivavaka ho an'ny namanay de meherim-panazy tompo anao tahaka ny mika-paminany ho vavolombelonao hitoro ny fahatsaranao Andriamanitra ary azaveranao kivy am'izao vanim-potoana sarotra izao de aoka ho fiangonana velona andry iorenan'ny fahamarinana ny mpino ny fiangonanao misaotra Jesoa amen.